Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandaharana Malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny ici télévision. Anivosika dia irisadrisaka mikasika ny tontolon'ny aisoratra Malagasy, manana vahiny isika tsy iza izany fa ramatoa mbola tiana rakotovao fantatra amin'ny anarana hoe NY VETSO. Faly miaraba anao NY VETSO, tonga soa eto amin'ny fandaharana Malagasy eto Canada. Faly miaraba anao Bary, faly miaraba ny Malagasy mpiray tanindrazana rehetra eto amin'ny télévision Malagasy eto Canada. Fantaniana voalohany inona natonga an'ilay hoe NY VETSO, tsy tena anaranao ilay izy raha fahafantarana zany inona natonga an'izay hoe NY VETSO no anarana hoentinao eo amin'ny sehatry ny aisoratra Malagasy. Izay tokoa ilay mpanoratra Bary, manana izay fironana izay ny mpanoratra mivetsovetso mandrakariva. Izay zany no nahatonga ilay anarana hoe andao ataontsika hoe NY VETSO no anarana. Efa ela ve NY VETSO no nanoratra efa niditra teo amin'izany atao hoe tontolon'ny fanaovana ny asa soratra fanoratana tononkalo boky izany efa ela sa voaingana ihany? NY VETSO dia folom-bola mpitovo izy dia efa mpanoratra. Ny antomboka tamin'ny taona 1990. Tao anatin'izay atao hoe fotoana nanoratan'izay mety nisy firy teo ny asa soratra novokarinao efa nivoaka boky na atao hoe tononkalo koa efa nisoratanao tao anatin'izay fotoana izay? Ny asa soratra tononkalo moa zany tena manavanana NY VETSO, efa manodididina ny 500 eo hatramin'izay fotoana nanoratana izay. Fa tiako marihana kely namana Bary, manao ilay atao hoe interprétation ireny koa NY VETSO. Izany hoe amin'ny teny vahiny, amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia adikany amin'ny teny malagasy. Io no efa manodididina ny 3,000 eo. 3,000 d'interprétation eo manodidina 500 eo ny efa atao hoe tononkalo novokarinao ary ny boky manao ahoana indray ny boky efa nanoratra boky ve sa reny tononkalo ihany no voarakitra ho lasa boky? Ny tononkalo zany no voarakitra lasa boky. Raha atao zany ny fikarohana ao anaty solosainao Bary dia efa manana boky atao hoe 5 NY VETSO. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ity taona ity zany vao amoaka ny boky voalohany ho eny am-pelatanan'ny Malagasy. Inona no hoe mampiavaka manokana NY VETSO atao hoe misy any mantsy ilay mpanoratra tononkalo rehefa manoratra izy rehefa manao tononkalo tonga dia misy hamantarana azy hoe asa soratra ihany zany asa soratra. Inona no mety hoe hamantarana manokana NY VETSO eo amin'ny tontolon'ny aisoratra izay? Ny tena mampiavaka NY VETSO dia ny asa sorany rehetra zany dia fijery miabo sy fijery lavitra avokoa. Tsy manoratra izy zany raha toa ka hoe ndiaka ohatra anankiray hoe mpivady miady ve na fiarahamonina mikorontana ve, fa ny tena mampiavaka NY VETSO zany dia asa soratra mitondra vahaolana avokoa, izany hoe fijery miabo. Ary manoratra resaka ohatran'ny hoe fitiavan-tanindrazana, resaka fivavahana, resaka fifankatiavana sa tsy misy zavatra manokana fa dia tena hoe ny zavatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina dia voasoratra VETSO daholo? Manoratra NY VETSO resaka fitiavana, resaka fitiavan-tanindrazana, trangam-piarahamonina, mety misy koa tantara-piainan'ny VETSO manokana.
asa raha mety amin'ny vetso mangataka tononkalo anankiray tsika ho an'ny mpijery atsika amin'izao atao hoe zay manaraka atsika amin'izao fotoana izao tononkalo anankiray mialohan'ny anarantsika nreto dokam-barotra vitsivitsy reto asa raha efa misy azonao atolotra amin'izay. Ity tononkalo iray ity dia mariako manokana fa tena fiainako izy ity. Rehefa maraina dia manana fahazarana izay mitazana eo am-baravarakely rehefa lasa mandeha mianatra ny zanako. Amin'izay fotoana izay rehefa mitazana eo am-baravarakely dia manao vavaka mangina ho an'ny zanako. Ary ity tononkalo ity tsy nisoratako ho an'ny zanako ihany fa atolotro manokana ho an'ireo zanako rehetra na Andinambato na eto Madagasikara. Nampitondraiko ny lohateny hoe iny zanako an'iny. Raiko masina any ambony eo, fotoana mety indrindran'io hibitsiako aminao izay mba sento-sentopoko izay rehetra anatiko ao. Ny angatahako aminao dia mihijerenao manokana iny zanako an'iny. Iny izy lasa nany manomana izay mety ho aviny, aza velanao kivy, aza velanao lany, ilay hery kely ananany sy kinany any anatiny any. Tsinjovo raiko izy iny, raiso an-tanana ny diny, dia ampafantaro azy izay mety hafarany, ahafahany mifesy, ahafahany manomana rehefa tsindanana ilainy amin'ny lalana. Vao manomboka ny lalany, fa raiso reny tanany, ahafahany mandingana sy miampita avy hatrany ary hiatrehany sahady ireo antsana sy ady. Fantatro loatra izy iny. Tsy hoe matotra dia manao ahoana na mbola zaza eny foana, fa mila nao an'olon-tsaina, mila nao hiaraka aminy. Ho aza velanao andalo, ireo fitsapana sy fitiavana, ireo tambitamby sy anatranatra, ireo mety ho kapoka sy oroka izay nandalo rehetra taminy, fa ampy ianao hitoetra aminy, mba ho takany sy ho fantany izay hevitra finosiny sy izay rehetra mety ho. Iny izy tompo, aza velanao hifidy izay lalan-drà tsy mampivarina, fa tezao mba hiandany amin'ny tsara sy ny maro. Aza velanao hirosona hanandrana akory izay rehetra mahafanina, fa havilio sy hahitsio mba ho tonga olomanina. Mba homeo izay mety ho anjara sy sahaza mba ho azy, fa aza dia vesaranao izay mavesatra sy mafy sy ireo rehetra mety ho sazy. Na dia hoe eto an-tany fandalovana mora simba vetivety azy, dia ankany fanomezana izay antonony sy mety. Dia aza velanao ho siny izy, fa mba homeo ny fifaliana, fa ny tena angatahako, aza vela ho sondrina na variana hitanondrika ao anaty ady-zavatra, fa tolory azy ilay maharitra dia ilay toerana ny vetso. Sorara-pitapenao ny vetso amin'izay tononkalo izay, anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tsika dia mivery reto any rehefa avy eo. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana Malagasy eto Kanada ianao, Madagascar TV arahinao eto amin'ny sy télévision. Araka ny fanambara hatrany am-boalohany dia manana vahintsika raha miresadresaka momba ny aisoratra Malagasy. Izany moa dia fampirobona ny teny Malagasy aty anivon'ny diaspora Malagasy aty ivelany. Onoa ny vetso efa voalazanao teo ihany ny asa soratra nataonao sy ny tianao fantarina hoe tena hoe misy voalazanao teo hoe misy koa izay nanamarika ny fiainanao manokana amin'ireny asa soratra ireny. Izay foana ve ny poeta, izany hoe misy zavatra miainany sa misy koa zavatra hitany dia iny mahatonga azy manoratra, sa hoe zavatra niainany mihitsy ilay izy dia natao hoe zasy hoe nandona azy fa nampihetsi-po anazy dia nahatonga azy lasa nanoratra. Izay tokoa ny poeta namana bary araky ny voalaza ombienombieny misy ny fiainana ny ainan'ny mpanoratra, misy koa ny trangam-piarahamonina izay mahatonga ny fihetsem-po dia mandeha ho azy ny fanoratana.
Izany hoe efa avy ao anaty angara izay no azo ilazana azy efa raha mikorina, raha mikorina. Misy amin'ireny atao hoe poeta ireny rehefa manoratra izy misy fofo amin'ny andro alina indraindray amin'ny efatra maraina taitra dia tonga dia manoratra, misy mandeha ny an-dalana eny. Ohatr'izay koa hoe ny Vetso sa hoe mila hoe mipetraka ao anaty birao dia ao mametsivetsy ny zavatra rehetra dia manoratra sa misy fomba fiteny izay hoe tsara ny poeta ny tsara kokoa tsy eny amoron-dranomasina fa mamina vina eny amoron-dranomasina. Miombon-kevitra amin'izay koa ve ianao? Tena izay mihitsy ny Vetso namana vary. Misy fotoana ianao eny an-dalana eny mahita trangam-piarahamonina dia raisina ny finday, soratana ao anaty finday dia rehefa tonga any an-trano izy dia voaboasana. Misy fotoana koa nefa mifantoka ao anaty lohahevitra iray ao anaty fahanginana, indrindra amin'ny andro alina na ny madiva araina dia mino aho fa toy izay daholo angamba ny mpanoratra sy ny poeta. Ny Vetso eo anatina fikambanana misy ihany ny fantatsika raha malala ny UPM Vatsa, ny faribolona sandratra sy ireo fikambanana isan-karazany ao anatina fikambanana ve ianao sa atao hoe tsy ao anatin'izany? Ao anatina fikambanana ny Vetso, ao anatin'ny fikambanana Avatsa UPM. Ao koa ireo fiarovana ny asa soratra sy ny sangan'asa dia mikambana amin'ny fikambanana eo amin'ny ihany koa ny Vetso. Ny zavatra somary iverena kely amin'ilay atao hoe interprétation. Asa raha hoe iza no atao hoe tena nanamarika anao, atao hoe nahafinaritra anao manokana nanao ny interprétation ny asa soratry ny olona anankiray, ary izy ireny efa mivoaka boky ihany koa sa mbola mijanona aminao ihany zany? Ny mpanoratra nanamarika ana indrindra dia ny tenin'ny Andriamatoa Saint-Exupéry. Oui, izy hoe fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Dia toy izao no nandikan'ny Vetso azy hoe ataovy nofy ny fiainana ka rehefa taitra avy eo ianao dia miarina tanterao tena misy mba ho zava-misy marina. Ny interprétation rehetra dia noraiketina tamin'ny boky avokoa. Izay ilay natsidiko teny am-piandohana hoe amin'ny raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ity taona 2024 ity no ampiantso mpanao gazety ny tenanay eo ambany fiarovan'ny ramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena dia izay ilay boky noraiketina an-tsoratra satria ny soratra mitoetra fa ny teny mandalo. Eny ary mbola manaraka hatrany ny fandarana Malagasy eto Canada ianao, Madagascar TV. Araka ny nambaratra ny ambolohany dia miresadresaka amin'ny poeta sy mpanoratra ny Vetso isika. Hono ny Vetso, inona ny tanjona amin'ilay fanaovanao interprétation maro isan-karazany zany eo amin'izay hoe asa soratra zay? Tsara fipetraka izay fanontanianao izay Bary. Ny tanjona rehefa mandinika ny trangam-piarahamonina ny tenanay dia ohatran'ny mankarary ny sofiko loatra ilay hoe Madagascar tany andalam-pandrosoana lava. Dia nandinika ny fiainana teny zany nahoana moa raha ny tenin'ireny olon-kendry taloha ireny, ny tenin'ireo savant, homme célèbre, raha adika amin'ny fiteny malagasy amin'ny fitenin-drazako dia amin'izay tafita amin'ireo malagasy. Raha tafita ireny olona ireny, nahoana kosa moa zany isika malagasy tsy ho tafita? Dia izay ilay tanjona hoe hanabeazana ny malagasy mba hanana fijery miabo, fijery lavitra dia mahomby isika malagasy ireny. Ary aizany mety hoe ahitana ny asa soratra ao na koa atao hoe efa
melipatrana sy miparitaka asa manana page Facebook ve ianao na amin'ny site internet mety ahafahana mahita ny asosony asa soratra zay efa vokarinao. Miezaka efa natao zany hatramin'izay dia ny akabeazany ny hainao manjery rehetra misy eto Madagasikara dia saika mandefa azy ity isan'andro. Izy ity dia fandarana iray minitra monja. Izany hoe nampitondraina ny lohateny hoe mitsakotsakoina teny antsika ho an'ny manam-panahy. Ny ezahanay zany ny nandrakotra ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny gazety ary ny zavatra hitantsika amin'ireo ihany zany no hitantsika amin'ny publication amin'ny Facebook isan'andro. Tiako tsindriana kely hoe mba hanana fijery mitovy avokoa ny malagasy rehetra ao anatin'ny tontolo andro. Hanana fijery miavo materiko mandrakariva dia hanana fijery tsara. Izany hoe izay zany no anjara biriky hoentin'ny VETSO hitondrana fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Ary amin'izay fampandrosoana izay ahoana ny fahitanao ny hoavin'ny teny malagasy, ny kolotsaina maha-malagasy amin'ny ankapobeny amin'izany moa ny teny malagasy. Rehefa voakolokolotsika izy io na manambary dia tsy maty io. Rehefa nankalaza ny andro iraisan'ny firenena ho an'ny tenin-drazana izahay taty Madagasikara dia novoizin-dramatoa minisitra fa beazina zany tsirairay mba hiteny amin'ny fiteny malagasy. Indray tsika manana fironana hoe hianatra ny teny vahiny fa isaorantsika ny mpanoratra nanoratra ilay hoe andrianiko ny teniko mianiafako vezo. Izany hoe rehefa mampiasa iteny io isika malagasy dia tsy maty io teny malagasy. Fifaliana ho azy zao mahita anareo any Vilambato mahay miteny malagasy tsara, tsy very. Ka anisan'ny singa anankiray ikolokoloantsika ny teny malagasy ny fampiasantsika ny teny malagasy. Madiva hifarana fotoanantsika ny VETSO asa raha ohatra mety poeta sy mpanoratra ihany raha ohatra mbola afaka asino tongokalo anankiray ho an'ny mpijery antsika amin'ity fotoana androany ity. Ity tononkalo iray ity dia tolotro antsika malagasy rehetra. Miainga avy amin'ny tsirairay ny fampandrosoana. Tsy andry isika ny filoham-pirenena, tsy andry isika ny dada sy neny, tsy andry isika ny rasoana rabe ao atsimo sy avaratra, fa miainga avy amiko ny fampandrosoana, miainga avy aminao, miainga avy amintsika tsirairay. Lohateny izy ity dia hoe meteza ho fanasina. Ho fanasina namasina ny tontolo manodidina ny fisiko toy izao. Ho mamsira hampatsiro hitondra loko vaovao. Fanasina hanova tsiro, hankafizana ny fiainana, hanazava sy hitsilo, hitari-dalana anao, hisorohana tanteraka ireo karazam-bavaka. Tsy misy asira aira, izao fanasina indray no hatsato sy ampifindro, na hanakify sy andetika ary hanavesatra matetika amin'ny teny marary. Tsy hanosika ny hafa ankolaka anan-kariary, fa aoko teny ilay fanasina. Ka nitarika antsika fanasina izy, ny tanora, ny lehibe eny hatramin'ny ankizy. Ho fanasina avokoa isika rehetra tsy ankavaka. Hifampikolo, hifanabe, hifampitolona ambavaka, ary ho fitaratra hitarafana hanova ny endrika ho tsara, handroso ny gasiara. Ny VETSO. Eny ary isaorana be tabe ianao ny VETSO tamin'ny resadresaka izay nataontsika tamin'ity androany ity ary mirarosoa ihany koa amin'ny ezaka fampirobobona ny teny malagasy indrindra sy ny haisoratra izay tanterahinao. Isaorana ianareo bary, isaorana ny televiziona malagasy any Canada satria tsy very tokoa ny teny malagasy manana anareo. Dia isaorana
ny mpiray-tandrazana rehetra amiko dia mirary soantsika tonga amintsika tokoa nay ilay fampandrosoana ary fampandrosoana tena marina. Dia izay ihany koa no namarana ny fandarantsika tamin'ity anio ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Gasikara sambatra tikanao fa anyanjarako ianao no eliko sy haiko koa ka ela velone gasikarako gasikarako sy sambatra tikanao fa anyanjarako ianao no eliko sy haiko koa ka ela velone gasikarako nosy sambatra nosiko nosy mena nosiko nosy maitso fiantsonanao zany gasikarako kautaditiko tamakiny anarako nosy lehibe nosiko tsalatale nosiko mampileale kasoako adinona nosinayanao gasikara nosy dinasa aady nosy mamy irakantono asandra trayatrany oela velone gasikarako nosy sambatra nosiko nosy mena nosiko nosy maitso fiantsonanao zany gasikarako kautaditiko tamakiny anarako nosy lehibe nosiko tsalatale nosiko mampileale kasoako adinona gasikarako nosy sambatra tikanao fa anyanjarako na izaona ianao de miara-miara